Hiditra amin'ny baolina lavalava isika raha tamin'ny herin'ny androany voabatan'ny TFMA ny anaram-boninahitra tompon'akany Madagasikara ho an'ny Sokajy division voalohany top 8 izany dia azon'ny zareo 3 FAI kosa izany anaram-boninahitra izany ho an'ny Sokajy division faharoa. Io tolakandro io vonoiny tanterahana teny amin'ny Kianja Makiandotapenaka ny lalao famarana fiadinany tompon'akany Madagasikara ho an'ny division faharoa izay ka ny solitena Nalamanga ny 3 FAI ny voahositra ao tompondaka rehefa nandresany zareo avy any Antsinanana tamin'ny isa 3:25 azo lazaina fa voatohatra zareo avy any Antsinanana tsara ny 3 FAI saingy hita ho lesika ho an'ny ekipa avy any amin'ny faritra ny tsy fahazarana lalao matetika. Ny 3 FAI avy eto Nalamanga no voahositra tompondakan'i Madagasikara rehefa nandresy ny ekipa ny Antsinanana teo amin'ny lalao famaranana fiadinany tompondakan'i Madagasikara Sokajy division faharoa. Resin'ny 3 FAI tamin'ny isa 3:25 zareo avy any Antsinanana. Raha nendry taloha tamin'ny ankapobeny dia afaka nanohatra tsara ny 3 FAI ny mpilalao any Antsinanana saingy hita mbola ho lesika ho an'ny ekipa avy any amin'ny faritra ny tsy fahazarana lalao goavana noho ny fahavitsiny lalao ataon'izy ireo mandritra ny tompolalaovana. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 17 ny 3 FAI manao akanjo mena amin'ny sary izay nahatonga baolina nentim-tanana miisa 2. Raha io fizara-potoana voalohany io araka izany dia nanatombo ry zareo 3 FAI. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia niezaka ny nanendy mafy ry zareo avy any Antsinanana ary nahatafiditra baolina maromaro efa nifanakaiky mihitsy aza anisa teny amin'ny solaitra be 7:20 no 5:20 tany amin'ny 5:20 minitra tsy iravana. Nisy intsony arak'izany ny baolina mahafinety-tanina tonga ny 3 FAI teo amin'ny fizara-potoana faharoa fa tamin'ny alalan'ny hors-jeu nitsarainy miary sisa no nitokon'izy ireo enina ka nahalasa ny isany ho 3:20 izay nibatany fandresena. Mialoha ny famaranana iny dia nitanterahana ihany koa ny lalao fiadirana ho an'ny top 8 ahafantarana izay hicatroka amin'ny fiadirany amboaran'ny filoha ka ny IRC nandresy ny COSFA 3:20 no 2:20 ary ny FTM nandresy ny USA Acadie Fos tamin'ny 5:20 no 9:20. Toy izao ary ny filaharana ho an'ireo ekipa voasokajy tao amin'ny top 8 nandritra ny faninanana. Laharana voalohany ny TFMA, faharoa ny Cheminot, fahatelo ny 3FB, fahefatra ny Tamy Manosy be, fahadimy ny IRC, fahaenina ny COSFA, fahafito ny FTM ary fahavalo ny USA Acadie Fotsy. Toy izao ary no ifandona amin'ny izany fiadina ny amboaran'ny filoha izany ny ampahefa-dalana avy hatrany ny lalao. TFMA hicatroka amin'ny USA Acadie Fotsy, ny Cheminot ifandona amin'ny FTM manjakaray, 3FB ifampitana amin'ny COSFA ary ny Tamy Manosy be hicatroka amin'ny IRC. Miankina tanteraka amin'ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny Repoblika nefa ny anatanterahana ity fiadina ny amboaran'ny filoha ity. Tsara ny manamarika fa efa hatrany amin'ny taona 17 nahazoany Madagasikara ny fahaleovan-tena no nisy izany fiadina ny amboaran'ny filoha izany eo amin'ny taranja baolina lavalava ity.